Nandritry ny 5 taona nitondran'ny filoha Zonal Mapiana no nazahoan'ny distrika Andapa anatin'ny faritry Zavabita amin'ny Bizara natao teo amin'ny renirano'Akay be. Tokantrano manodidina ny 9,000 no misitraka izany tohidrano izany notokanana ny 5 Novambra 2012. Mirefy 20 metatra ny halavany ary 2 metatra sy sasany ny havony. Tanjona kinendry ny amelo masitambary mirefy 120 hektara tsy nohajarena nandritry ny 13 taona ary indrindra ampitombona voloheny ny vokatra isan-taona. Tratra ny tanjona ankehitriny araka ny nambarany mpamboly iray raha 3 sy 4 taona isaky ny hektara no vokatra teo aloha rehefa mananika ny 4 hatramin'ny 7 taona izany amin'izao. Fa taloha ny fandehanan'ny rano izay tondrahan'ny barazina kebe avy Ampotsilahy io dia tsy misy raha tsy eo amin'ny 50 sy 100 hektara ihany voatondraka ny rano. Zany hoe rano avy any amin'ny Begnatsaladiny sy Baraziny Benjavidy. Vokatra zay dia ambany zany ny vokabary miakatra avy aboakan'io lemaka Ankebe io. Zavatra teneniko zany dia mbola tagny nanomboko tamin'ny 1985 hatagny amin'ny 2012. Fa nanomboko tamin'ny fahavitan'ny barazy, zany hoe tafity tagny an-tanimbary ny rano dia tafity manontolo ao agnatin'ny tanimbary 2100 hektara ny rano. Zany hoe vita ny barazy tafity an-tanimbary ny rano. Noho zay afaka namokatra ny mpampiasa rano rehetra ny mpahazo tombonsoa rehetra izay velominy io tanimbary 2100 hektara atao amin'ny lemaka Ankebe distrikt'ny Andapa io. Io tohidrano io mantsy dia mandonaka tanimbary 120 hektara ary mifandray amin'ny tatadrano mirefy 4 kilometatra ka ny 3 kilometatra amin'izany dia mitotitra ary vita beton. Ampy amany olan'ny famatsiana rano sy ny fanondrahana ireo faritra volena izay vato misakana mandritry ny 20 taona izany. Manampy ny faritra Sava eo fotodrafitrasa io amin'ny fampitombona ny faritra volena vary sy ny fampitombona ho avoroeny ny vokatra satria efa afaka mamboly indroa ao anatin'ny taona izy. Nahatohitra ny etraketraky ny natiora koa io tohidrano io nandritry ireny loza voajanahary hatramin'ny taona 2012 sy 2020 ireny. No ireo tombotsoa entina eo amin'ny fampandrosoana ny famokarana sy ny fanatsarana ny farim-piaina amin'ny mpamboly dia anjara ny tsirairay no mikajy sy miaro ary mampaharitra fotodrafitrasa io. Nandritra ny fitondran'ny filoha Zonal Mapiana ihany koa no nahafahana nametraka paikady iarovana ny vokatra sy ny kalitaon'ny lavanila avy any amin'ny faritry Sava. Na dia hain'ny fampandrosoana raha toe-karen'iny faritra iny sy ny fanohitry ny fampandrosoan'ny firenena azy ny lavanila dia sy mba ny fihotazana sy fanondranareo vokatra mbola maitso zary lasa fomba mahazatra. Ambonin'izany ny tsy fandriam-pahalemana sy fitsaram-bahoaka teraky ny halatra lavanila tsy mbola matoy. Arak'izany tamin'ity taom-pihotazana ity dia nampihatra ireo fepetra fiarovana izay efa mipetraka ny mpisehatra lavanila rehetra. Ezaka izay amin'ny lafin'ny sécurisation izay iantsoroan'ny OMC ato amin'ny faritra izay manamafy ny karazana circulation lavany ato amin'ny faritra dia misy ny fahatsarana satria misy ny fandraisana anjara n'ireo responsable ny sécurité ireo ny gendarmerie zany na ny zareo ary amin'ny compagnie ny 711e compagnie ny Maramila. Ka io moa miaraka amin'ny OMC io dia azonay natao ny nanao miassurer ny sécurité ny lavanila eto Madagascar ka efa aminay dia miatsara zany ny campagne de vanille fa zany hoe mbola betsaka zany ny effort mbola atao miaraka amin'ireo responsable rehetra à tous les niveaux hatrany amin'ny base zany ka hatrany amin'ny zareo exportateur ka le izy moa zavatra iraisana amin'ny daolobe io dia miandalana zay manao an'le fanatsarana ny qualité ny lavany eto Madagascar fa dia azonay antoka fa misy fivoarany ihany le izy au niveau ny qualité ny lavany amin'izao taona campagne 2018 zao. Ankoatra ny fametrahana ny tohidranon'Akay be sy ireo fepetra noraisina iantoana ny fandriam-pahalemana lavany ireo dia notoloran'ny filoha ny lapan'ny tanàna ny commune ambanivohitra Sambava raha tsy nanana birao fa tsy trano efa niorina tamin'ny taona 90 izy teo aloha.
mandroso makany amin'ny fisandratana io ny tanjona ho an'ity tanàn-dehibe ao amin'ny faritra Sava ity ary ohatra velona amin'izany ity trano moderna natolotra ho azy ity.